Misy spaghetti carbonara dia plat italien izy ity. Ka ny italien zany dia manana ny fomba fandrahoany azy izy satria rehefa miteny hoe spaghettintsika dia paty zay. Dia ahoana moa no alalantsika efa masaka ny paty. Dia jerevanao amin'ilay paty tapahana, misy point kely zay eo amin'ilay paty. Rehefa misy an'iny zay zany fa masaka ilay paty. Zay fanay zany dia misotra anao fa tsara ilay sakafo nikarakarainao. Tsara. Tsara. Manomboka any Ambatomaro aloha tsika voalohany indrindra lakozia maitso. Efa tsy ovaintsika intsony ny lokony fa ohatran'ny tsy ampy rangement ambony dia amoronantsika rangement ambony sa tsy teny hoe inona na inona ilay izy fa hitantsika amin'ny andalana eo fotsiny rehefa tonga ny ekipa ny RTA manamboatra an'ilay lakozia. Miara abantsika rehetra manaraka ny fandaharana. Ety Ambatomaro indray misy atsika amin'izao fotoana izao hitsidika ny tokantrano ny fitahiana. Izay tena mbola tanora tokoa nefa tia mahandro sakafo mbola i chef Eliza ihany no miaraka aminareo ndao ary. Tonga sonareo aty aminay. Fitahiana. Tonga zay. Lavidavitra ihany misy anareo any embouteillage ny rehetrarehetra misy ihany fa tsy mainona mihitsy fa tonga soa. Sarotsarotra ihany embouteillage. Ina moa kaiky sakafo karakarainao androany? Sakafo karakaraiko androany miavaka kely amin'ny fahandronay moa zany. Spaghetti carbonara. Miavaka aminay hoe manao misao na lasopy. Fa misy paty ihany moa zany zao spaghetti. Tsy antady betsaka hoe inona fangarony fa aleo hitan'ny mpijery rehefa mikarakara azy eo ianao. Tovavy vao eritrerinao ohatr'izao mihitsy. Dia efa afaka mikarakara sakafo. Dia mbola misy koa mbola fanomezana amena anao amin'ity androany ity Tia ny tablier fanaovana ny aron'akanjo anaovana sakafo. Ity misy vola omen'ny RTA 10,000 ariary Satra betsaka anareo. Ianao zao tsy namena planche à découper fa étagère ny namenanao. Dia nanao zay fanatsarana ny lakozia izay natao zay. Tena tsara ilay izy sady nanome endrika ny lakozia anay. Sady en plus koa za efa manana planche à découper sady ngeza ihany afaka ampiasaiko. Sanifera manolotra anao, aodinareo Brico et Déco. Manahoana ianao? Manahoana ianao? Salama. Ndao ara jerentsika ilay eny ary androzy izay. Aiza ambony sa ambany sa ny farany ambony? Any ambony? Ndao ary. Dia miaka midina amin'ity foana zany rehetra mitondra sakafo. Sa fa ato ny salon atao kaiky ato ny salle à manger. Dia niary. Ato ilay lakozia. Ato ny lakozia. Mazava be kosa ke ny lakozia anareo sady fenêtre anankiroa. Mazava. Efa tsy hitako intsony izay atao amin'ity zany. Sady malalaka. Ianao zany ilay mandro, ianao zany mandro? Mandro, mandro. Efa tsy hitako intsony izay amboarina amin'izao fa lakozia tsara tarehy be zao efa tsara be ianao fa menay gâteau fotsiny angamba sisy ianao mety. Menay gâteau kely. Tsika mety manamboatra manamboatra étagère kely tsika. Quelque part mbola tsy fantatra fa tena atao surprise. Sinon mety amin'ny étagère afaka nantonana zavatra. Étagère fasiana louche. Any dia nahita ny ry mpanina moa izy io raha antony ry. Io hoe stoma io, stoma. Manina nataony ambany any étagère kely. Ny ambany be any kosa nanaovana an'ilay sa tena any mihitsy tianareo.
voapetaka mihitsy fa tsy voapetaka. Mana loko fotsy tsika grikianina. Ay, loko ilay izy ity dia avy atao. Ao. Aizany tianao metana azy? Isany tianao ka ianao mandro sao dia aizany mapetipetenao an'io kokoa. Sady ity fasiana sel poivre ange ity fa tsy fasiana zatra angeta be ohatr'izao e. Aizany tianao eto? Eto atao. Ao. Loko gris aloha. Zay zany. Zay no novantsika azy. Dia mba mahazo rangement maromaro anao etagera anareo. Dia rangenao tsara fotsiny dia sasana dia madio. Ao. Zay. Mety? Mety. Zay. Zay zany fanapana hena. Ay mbola manana fanapana hena tsara tarehy sy ngeda be nazy. Zay zany. Inona moa ankoatran'izay? Efa io zany planche fanapanao hena io e? Ie, fanapana hena. Inona moa ilay sakafo atanao? Misao spécial de crêpe au chocolat. Tsy mila planche ianao e? Sa mila? Mety mila ihany satria mitetika an'ilay legioma. Marina izany. Efa misy io. Mety. Refesy kely ilay sy ilay ataontsika surprise lavarava refesiny kely izy dia lasa tsy fantatrao inona zavatra ataonay refesy ilay rindriny e. Tsy hankiteniteny fa ilay paoziny refesy ilay firy eo à peu près eo. Dia tiako hoe jerena, tia hoe jerena dia jery safiditsika hoe aiza manavanana anazy. Rehefa maka zavatra isaonao dia aiza manavananao ato sa ato? Avato. Avato e? Eny ary. Dia ity antontsika ery. Batao jereko ny paoziny. Lokontsika ity a. Zao ny paoziny aloha, ampisoa tsara. Zao, dia ho hitan'ny caméra rehefa avy eo ahoana ny paoziny tsara tarehibe rehefa vita. Satria daholo ny loto rehetra. Ao. Zao. Zao ny tianao a. Mety a? Très bien. Mbola tsy fantatraina inona mbola hitanay eo. Ataonay approprié tsara amin'ity vera be anareo ty. Passe-partout e, tsy maintsy passe-partout fa raha tsy izany lasa mifangarika ilay izy. Tsy hanao menamena izay na lasa maitso fotsy-mena ianao, la maitso fotsy-mena. Na any e? Tsy menamena ny tianao? Inona mba loko eritreritra? Fotsifotsy zao no. Eny mifanaraka amin'ny fotsy ilay izy. Fotsy sy tanky ohatr'izao. Karoty. Ie, io koa mety. Io ty koa mety ty loko ty? Ie. Zay. Eto ve mety hoe ampiana an'ilay hitanao ilay vy ireny ohatra misy setroka zao dia mety hoe Ohatra ny anaran'iny haute aspirante. Afaka ampiana io. Fa nareo manao anazy fa afaka ampiana tsara mihitsy hoe tena tsara raha misy io satria hitanao raha vao maka ty ilay setroka. Raha tsy hoe dia lasa maintimainty ty. Lasa maintimainty fa ampiana vy eo. Afaka raha maka zinguer ery ambany ery dia efa mahery zany. Izay indray ary aloha no azo natolotra sy afaka nomena fitahiana teo amin'ny fanatsarana lakoziany. Ireto rahantsika an-tsary ireto ny fiovana tao aorian'ny asa nataon'ny ekipa. Somary kelikely mahafatifaty ny etagera nomena azy fa afaka namprimany fitaovana maro isan-karazany. Efa nanana etagera kely ihany izy izay nipetraka fotsiny tao ka navaozin'ny ekipa dia afaka nampiasaina indray. Anaraka dokam-barotra kely vetivety ary isika dia miverina mitohy amin'ny fikarakarana sakafo miaraka amin'ny chef Eliza sy fitahiana rehefa avy eo. Efa hita mihitsy ianao fa efa mpikarakara sakafo ary tsy ampiandry ela intsony ny mpijery antsika fa andao ary tsika hikarakara ny sakafo. Spaghetti carbonara indray ny sakafo atolotranao androany miaraka amin'ny fitahiana. Andro ny paty aloha zany no atao voalohany. Tonga dia nasiany sira ny rano ho ampangotrahana dia arotsaka ao ny spaghetti avela iketrika ary mandrapahamasaka azy dia ho karakaraina aloha ny saosy carbonara no iantsoana azy moa zany. Voalohany indrindra ao anatin'izay fikarakarana ny saosy izay blanc de poulet voatetika en dés nasiana sakamalaho voatoto sy sira ary ihany koa poivre dia afangaro tsara.
Faharoa dia nampiasa ihany koa izy saosy tomaty en boîte, nataony tao anatina kaopy kely dia nasiany rano mba andranoka ho ampiasaina amin'ilay saosy hatrany. Fahatelo manarak'izay dia notetehany andeha nitovy tamin'ilay blanc de poulet teo ihany koa ny charcuterie ary tsy adino ny gros oignon rehefa manao saosy ohatr'izao dia miasa foana izy. Masaka ry ilay spaghetti teo ohatra ny fanaontsika mahazatra dia ntsifina ny rano nalefa tao anaty rano mangatsiaka dia noverenana ny tsifana indray fa tetony azy dia nasiany menaka kely amin'izay tsy mainana miraikitra mandrapavita ny saositsika. Iverenantsika amin'izay ary ny fikarakarana ny saosy. Natsonika tamin'ny lapoaly teo ambony fatana ny beurre, izany hoe raha tokony hampiasa menaka dia ny beurre hono no tsaratsara kokoa dia narotsany tao avy eo ilay oignon voatetika teo. Narotsany manarak'izay ihany koa ilay blanc de poulet efa macéré dia narotsany manaraka ihany koa ny tomate en boîte izay efa nomaniny teo. Marihana fa avy malefaka no nanaovan'ny fitahiana azy teto. Daholo aloha enoantsika kely vetivety ny resadresaka izy roa mandray apiketrika io miadana eo. Araka ny eritreritrao inona mampiavaka ny fandaharana aodinareo amin'ny fandaharana lakozia hafa? Mampiavaka azy aloha dia ny fandraisany zareo anjara amin'ny ingrédient mihinanay mpandray anjara dia ny fanatsarana lakozia izay ho an'ny mpandray anjara rehetrarehetra manaingo ny lakozianay. Izay tena hitako tena hoe mampiavaka azy amin'ny fandaharana hafa émission resaka lakozia sy fandrahoana. Koa hitanareo amin'izany ary mampiavaka nyity fandaharana ity satria na dia tanora eritrerony ara toy an'ny fitahiana dia afaka mandray anjara na olon-dehibe na ankizy koa ary. Koa manasa anareo ary misorata anarana. Verina mitohy amin'ny fikarakarana ary tsika mbola tsy ampy kely ilay sira teo dia nampiny kely satria aleo hono manampy tsikelikely toy izay diso be loatra. Izay ny tapany voalohany fa manomboka eto indray dia ilay saosy manome an'ilay crème iny no amboarin'ny fitahiana. Nampiasa izy lafarina roa sotro fihinanana teo ihany koa ny fromage portion anankiroa no potsipotserina. Nafanainy eo ambony afo malefaka ary ny casserole dia beurre hatrany no nampiasainy fa tsy menaka. Ary narotsany ao ilay farina teo dia aroroina no sady arotsaka tsikelikely ao anatiny ny ronono velona 1 litre no nampiasainy. Misao foana matetika no fahandrontsika rehefa hoe miresaka spaghetti fa androany tsara andramanao indray ity menu anankiray izay cuisine italienne nozarainy fitahiana tamintsika ity. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia tsy tonga dia arotsaka indray mandeha ilay ronono fa arotsaka tsikelikely. Dia narotsany manaraka indray ny fromage ilay voapotipotika teo dia nampiny sira kely moa izany. Ny fitahiana moa izany izay mihitsy alefany tsikelikely foana ny azy ny sira dia nampiny poivre ihany koa ho fanomezana tsiro hatrany ilay saosy. Narotsany amin'izay ihany koa ary ilay charcuterie voatetika teo ary nanaraka azy teo ilay akoho natao saosy tamin'ny tomate en boîte. Arorona tsara tsy ankijanona ireo rehetrarehetra ireo mandrapahazo consistance somary marihatra. Dia teto ihany koa dia mbola afo malefaka hatrany no nanaovan'ny fitahiana azy.
Hiditra ao anatin'ny fanaovana ny dressage amin'izay aritsika. Iny somary ahodikodina iny mihitsy ny fomba fametrahana n'ilay spaghetti eo ambonin'ny vilia dia araraka eo amboniny ny sauce carbonara vao mafana rehefa avy eo. Mampitehina ery mijery zany mbola nampiny fromage ihany koa teo amboniny dia namarana ny azy norarahany tamin'ny persile kely maitsomaitso kely. Koa dia mazotomanatra na ry chef Elise. Aloha ndramana le izy dia hita ny goany amin'izay fa raha ny bikany aloha dia tonga lafatra tsara le izy, ao tsara mihitsy ny lokony. Le saosy carbonara mavokely, ny atody mavomavo, ny voatabia menamena, ao tsara daholo mihitsy ny lokony, misaotra anao. Tsara. Misy spaghetti carbonara dia plat italien izy ity. Ka ny italien zany dia manana ny fomba fandrahoany azy izy satria rehefa miteny hoe spaghetti tsika dia paty zay. Dia ahoana moa no alalantsika fa masaka ny paty. Marina fa misy resaka hoe 10 minitra 10 minitra fa koa zavatra anankiray azo atao. Alaina amin'ny fourchette le paty mbola ho patana zany ao anaty rano mangotraka. Tapahanao le izy dia jerevanao amin'le paty tapahana. Misy point kely zay eo amin'le paty. Rehefa misy an'iny zay zany fa masaka le paty. Ny cuisson ny paty italien dia ataony hoe al dente izy teny italiana moa zany al dente zany hoe sady tsy manta nefa tsy masaka be koa. Zay zany ny fomba fihinanany ny paty. Dia ohatran'izay koa ny mamarana an'le saosy koa ianao satria ny zavatra hitantsika eto dia ny persile no ampiasaintsika. Tsy diso nefa izay fa nefa ny italien dia le basilic. Hitanao le basilic ireny manana ny hanitra tena spécial mihitsy ireny. Dia iny basilic iny koa iny no ile saosy ile mbola vao mafana be tsara eo patany iny. Tapahanao iny basilic iny dia afangaronao anatin'le saosy. Dia mifangaro tsara eo izy dia avy eo arotsaka eo ambonin'le spaghetti rehefa le nafana tsara ohatran'le nataonao teo. Dia rehefa avy eo ity persile hachety solotsika koa basilic hachée. Zay le izy. Dia le fromage râpé. Zay no plat italien. Zay ny anazy ny spécialité. Zay fanay zany dia misaotra anao fa tsara le sakafo notsikarakaraignao. Tsara. Tsara. Nanao dégustation. Mamarana ny fandaharantsika androany koa mametraka ny mandra-piaona aminareo amin'ny heriny anio toy izao indray. Veloma. Zany hoe ohatra ny misy manque kely le tsiro. Possible le zavatra ireny
satria zao amin'ny lakozia zany a rehefa mahandro zavatra ianao na miservira client dia tokony a ho andramanao aloha io sakafonao io zay vao serviavanao a